olona misy fahasimbana ratsaina no manao an'io ary tsy mifantatrareo zany hoe animba zaza enina taona na anao pédophilie de tsy fantatra aveo hoe milamina ratsaina ve le olona fa iretinareo hoe io tenanao tsy manjary de aleo vonoina be de be migasy mitena na to de vonoko faty mihitsy nefa olona adala le olona adala tsy milamina ratsaina le olona de tsy fantatrareo hoe hitanao normal ave hoe akizy roa taona na akizy telo taona no olana hitanao normal ave de anao ve tokony tezitra amin'olona adala le olona zany akory tsy midika hoe rehefa adala le olona tsy sazina le olona fa sazina mitovy nina mo zany proportionnel am'le zavatra nataony satria manolana tsy namon'olona fa misy olona namon'olona nefa le olona namon'olona raha mbola kely kokoa ny saziny mihoatra amin'ny olona nanolana amin'ity lalàna debile navoaka ny fanjakana malagasy ty. Salama dole androany zany zay vao anome ny hevitro feno mikasika ny lalàna zay ny volavolain'ny ina mo zany fitonana malagasy hoe zay olona tratra manorana dia gadraina mandrapahafaty de vosirina de androany vao anome ny hevitro ka zavatra anankitelo no itondrako ny fanehoan-kevitra ataoko. Voalohany resaka zon'olombelona, faharoa kasika ny resaka lalàna aspect juridique ary fahatelo anome ny hevitro manokana zany kasika an'le izy. Hoan'izay tsy mahafantatra zany dia zay olona tratra nanolana dia indrindra fa hoe nanolana zaza de migadra mandrapahafaty ary esorina zany hoe vosirina le olona zany sady efa migadra mandrapahafaty izy mbola vosirina zay ny lalàna mivoaka teo. Tamin'ny voalohany zany ny eritreritra satria ny resaka castration chimique zany dia tsindrona na traitement médical ahafahana mampihena ny filan'ny nofo satria misy olona mieritreritra fa hoe matoa le olona manolana de tsy tantiny tsony le ina moa zany tsy voafehiny zany ny tenany satria ambony loatra ny filana ranofo tadiavany. Raha atao amin'ny teny vazaha zany de le pulsion sexuelle na le fantasme na le inona koa lazany zany désir sexuel an'le olona zany ambony loatra de anaovana castration chimique ampihena ny taux d'hormone testostérone ao anatiny satria le testostérone matetika ampanonao foana satria ambony loatra le izy de hoe ahena zany iny am'izay le olona antonontono ny désir sexuel ananana. Zay zany le castration chimique. De le castration chimique zay zany ny avantageny de rehefa mijanona aminao traitement le olona de miverina normal afaka miaraka amin'ny vehivavy izy afaka miteraka izy afaka manao retraretra. Fa kay ny zavatra tiany fanjakana malagasy atao de potehana tanteraka mihitsy ny mahalelahany le olona potehana tanteraka nefa le olona zany efa gadraina mandrapahafaty zany izy efa mitovy amin'olona namon'olona fa mbola misy sazy en plus ny olona mamon'olona zany le manolana io de fa misy tsy fitezana fa resaka ina moa zany resaka lalàna no amin'ny andiny faharoa ny idirako am'izay zavatra zay. Fa resaka zon'olombelona matoa ny vondrona iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona no tonga Madagasikara ary nanakihana an'le izy de satria amin'ny zon'olombelona de tsy azo atao ny manimba olombelona ninina ina moa zany fadisoana nataony ninina zavatra tsy nanjary nataony ninina bibina nataony de tsisy manana lalana ina moa zany anala ny sofiny na anala ny masony na anala ny fitaovam-pananahany na amono azy tsy azo atao zany amin'ny zon'olombelona. Ka ny be deabe ny tsy mahazo akory na le député izy moa raha Kotomanga Lanto tsy azony akory le tena fandeha izy fa iveriny fa le zoan'le akizy tsy resaka zon'le akizy no resahany eto ka le zon'le akizy mety manana zo le akizy manana zo izy ina moa zany hoarovana na ohatry zany fa ny zavatra
resahan'ny vonona rasam-pirenena mikasika nino moa zo ny zon'olombelona de izay vo tsy azonao atao manao an'izany. Tamin'ny andro taloha tany amin'ny moyen âge tany nisy ny loi de talion hoe œil pour œil dent pour dent. Raha misy olona mamono olona de vonona le olona, raha misy olona mangalatra tapahany tanana. Andra ohatra ny charia any amin'ny pays islamiste. Ka zany zavatra zany tsy anatin'ny droit de l'homme zany. De tsy vitany tsy manaraka droit de l'homme ny lalàna navokany Madagasikara, fa Madagasikara koa nanao soni ny ratifier ny convention internationale pour les droits de l'homme. Zany hoe sady ny soniavinao ihany le hoe rehefa tsy zavatra tsy azo atao amin'ny olombelona nefa ataonao ihany le izy. Zay zany resaka droit de l'homme de tsy mety. De io moa zany ny teny hoe ka manana souveraineté zay zao manana souveraineté ala, manana firenena la fa raha nanao sonia la en convention internationale pour les droits de l'homme de tokony arahana la zavatra zay. Sy ny gasy moa zany manao zavatra de satria ve zay zany manao an'izy de satria zay zany gasy, satria zany olo hafa manao de tsy fitsy koa fa rehefa zay le débile be nataon'le juristes maly tao amin'ny adihevitra tao. Débile be. Hoe rehefa n'olona zany manao de de rehefa zay gasy non, ialana anao sonian'io de tsy maintsy arahana la io. Na tsy nanao sonia re la kian'olona la hoe sauvage zany raha nareo zany. Kian'olona la hoe abibina zany zavatra ataonao isan'izany. Ka ny teny hoe manana souveraineté, manana souveraineté ny gasy ny ina moa zany ny vondra rasam-pirenena mikasika ny zon'olombelona tsy afaka n'inona fa miteny fotsiny izy hoe tsy manaraka ny zon'olombelona io ary ianao koa nanao ina moa zany ratification. De inona zavatra mety hotranga zay tsy nivaliany i maître Rafiki Somaly, zavatra mety hitranga de zao soratany olona anatin'ny liste noire Madagasikara hoe ty firenena ty tsy manaja ny zon'olombelona. Le tsy manaja ny zon'olombelona amin'ny resaka fahalalana amin'ny teny, droit d'expression, fahalalana maneho hevitra zay tsy ranany gasy nina moa zany ny droit d'opinion, ny droit à l'enseignement, à l'éducation, ny ankizy malagasy be de be tsy afaka mandeha mianatra koa satria tsisy ny sekoly, tsisy ny vola mahantra. Ny droit à la santé, droit à la santé zany ny olona rehetra de manana ina moa zany tokony manana droit ny olombelona voatsabo sy anana fitsaboana. Fa Madagasikara tsy manana an'izany. Zany hoe be de be ny droit de l'homme zay tsy efa tsy arahany gasy de mbola ampinany ty ndray. Zay mikasika le resaka ina moa zany resaka droit de l'homme. Tsy azo ny député Lantra Kotomanga mihitsy l'izy. Eritreretina droit de l'homme nareo zao droit de l'homme tsy zavatra fantany l'izy. Fa mbola ho resako ambany eo hoe député ve zareo manao lalàna nefa raha le lalàna raha tsy fantany akory, tsy fantany, tsy azony akory fa andeha lalàna fa de anangatahany izy ao satria hoe andravelona satria filoham-pirenena tena entotra be ny filoham-pirenena satria zao de zay zavatra tehin'ny filoham-pirenena zany de manompo foana iry député IRD rehetraretra zao manompo ary tsisy manana lalana mihitsy ny député IRD tsy anaiko zanaka tsy manaiky irio fa voaroka na mahazo menasy. De zay zao de efa tsy anatin'ny droit de l'homme koa zay, tsisy ny démocratie. Lafiny juridique de tsy azo atao amin'ny firenena démocratique ny manery olona anankiray inona moa zany mikasika ny vatany. Io lalàna zareo zany misy be de be miteny tao misy manao an'io tany Pérou, misy manao an'io tany Corée du Sud, misy manao an'io tany Pologne, tany Kazakhstan. Fa mahasamy hafa ny olo eran-tany tompoko dia antanina ny hevitry le voeriko hoe ianao de manana olona ianao amin'ny resaka inona moa zany ny ambony loatra ny fantasme sexuel anao ka tokony iana de ahoana manaiky ve anao anaovana traitement, manaiky ve anao anaovana castration chimique. Zay ny eran-tany. Fa ny Madagasikara tsy manontany na mety na tsy mety na manaiky na tsy manaiky fa efa diso ala zany satria nanolana zaza ala satria zao de tonga de vosiriny ala. Resaka lafilalana tsy mety ny zavatra zay. De fa manaraka an'izany ny docteur, izy moa zany nanao castration chimique na ny chirurgicale tsy maintsy ny docteur. Nefa anatin'ny code de déontologie ny docteur, anatin'ny lalàna fehan'ny ny asan'ny docteur de tsy manana lalàna ny docteur animba olombelona. Tsy manana lalàna ny docteur
amon'olona tsy manana lalany dokotera analan'ny sofina ny maso na ny rehetrarehetra amin'olombelona tsy manana lalana zany fa dokotera natin'ny politika dokotera de atao itsabo sy anao zay amety ny toe-batan'olombelona sy ny fahasalamana zay ny principe ny dokotera ka tsy ny dokotera mihitsy ny andeha ina moa zany anao amositra milahareta de za mamositra foana mamositra tsy azo dokotera atao zay de mifanohitra amin'ny resaka lalàna zany de ny resaka tsy mampety anazy amin'ny lalàna de resaka injustice satria zao raha ny tokony izy de ny ain'olombelona no ambony kokoa marina fa marary ary ekena fa tsy manjary ny violona tsy manjary ny fanolanana indrindra fa mizazakely zavatra tena abibinja zavatra zany fa voorana io fa mbola misy degré ambonin'izay ny eloko dia ny mamon'olona le olona voolana tsy hoe ambany azo zany ambany any raha mihoatra amin'ny famonoana olona ny tena zavatra tena eloko goavana indrindra de famonoana olona ka maninona moa ny manolana no mahazo sady ina moa zany à perpétuité gadra mandra-pahafaty gadra terivozina mandra-pahafaty de mbola ampina fanasorana ny ina moa zany ny tao-pananana malela azy de nefa ny olana mon'olo eto de mety misy olona gadra roapolo taona na misy olona gadra mandra-pahafaty fa misy sûreté de 20 ans na misy liberté conditionnelle BDP ny aménagement de peine amin'ny olana mon'olona fa le olona nanolana zany de sady gadra ina moa zany asa teny volona mandra-pahafaty mbola miampy le lina moa zany le castration de io zany tsara-dalàna le izy satria maninona zany samy miray ao amponjo ny olana mon'olona sy le nanolana de manela sika sela samy gadra mandra-pahafaty fa ila mbola nasorin'olona tody-mongana tsy normal zany de eo nandeha ny resaka débile belona zay ny iza moa i lanto sy le langage juriste iny hoe sao de mbola manolana no izy en prison n'importe quoi ka ny olona nanao ina moa zany ny tueur en série ka ny olona tueur en série any prison fa zany de namololona firy ny olona tueur en série any prison efa nisy fe zany fa de atao taingitaingina fotsiny entiny fo fotsiny afindrana tena betsaka izy débile be izy de atao foana satria ingia tsy manana BPC no fomarana de zondrera ngamy atao ny tena marina iandrajo le efa tsisy mirara azy tsony ny olona tsy gasy tsisy mirevy azy tsony zay ataony satria de toute façon gasy tsy afaka ninona satria terena amin'ny tsirariny ny nalany azy tsara-dalàna tsy constitutionnel tsy safidin'ny vahoaka nalany azy fa basy vavabasy miandra vahoaka malagasy zao zay mietsika de vavabasy na gadra de rehefa tsy afaka mietsika ny gasy de avelany gasy mandeha iandrajo de tsy tatsony zany tsisy mirarana azy tsony de manao zavatra mipoaka be mitodika Madagasikara ny mason'izao tontolo zao am'izay mba misy mirara azy zay le izy de avy eo am'izay reto tandapa reto mpinono reto de iezaka partout les moyens andany nio lalàna io ny aonzareo amin'ny intermédiaire-pirenena ny IRD de ao koa ny le juriste anankiray ina moa zany miezaka partout les moyens tsy ampiarino satria zao tsy atampiaro zao zay le lafy lalàna de lafiny idirako am'izay ny ina moa zany ny fomba fijeriko de zao ny Madagasikara tsy nanao étude akory amoaka ny lalàna io hoe moa ave ny famosiranao nina moa zany ny olona nanolana de ampienan'ny fanolanana na tsy ampisy ny fanolanana tsisy étude de minazy zao misy firenena sasany tena naombo sy lanto rakotomanga débile be fa lainga zany fa ny firenena nanao castration physique na chirurgicale Suisse de ny izadolo izy teo ny Pologne de Corée du Sud de tsy akoho zay nanao anazy état anakoroa tany États-Unis nanao an'izy de rehefa natao ny statistique ny olona manao étude aloha rehefa natao ny statistique de jehena fa tsy mampiena ny fanolanana ny nanaovana castration ina moa zany physique ny olona zay tratra tsy nampiena vo maika raha navitombo tany Indonésie vo maika ny tombo 50%.
de mitratra reo justification vazy non miaraka amin'ny consentement le voaheliko a daholo zazarare zany antanina le voaheliko hoe mety aminao ve ty satria rehefa nifandinianay a de ambony loatra ny taux d'hormone testosterone nananao a ka tsy voafehinao tsony ny vatanao a de na le voafonja mihitsy milaza hoe za raha nga tena tsy tantoko tsy passé lakta satria rehefa miakatra amin'ny pulsion sexuelle ka na ny fantasme koa tsy tantoko tsony a ka da leo zaho a inao zany castrena inao zany sur demande na sur proposition en justice nanaovana an'izy amin'ny firenenandreo nefa le firenenandreo de nanao étude rehefa dinihina de tena tsy nampiena ny cas de viol mihitsy tsy nampiena ny fanolanana mihitsy dikan'izany de débile be ary avy andranana ny ino moa zany ny ao Madagasikara ny ezaka anao ny zavatra kotoke hoe tsy fa tsy atao foana io ozy justice ty zany satria zay ara le tapaka ka satria zay ara lalàna de tsy fa tsy atao zay ny madébile zay de nation afaka mametraka commentaire eto na mitondra source eto rehetra zay manana statistique milaza fa nampiena ny viol tany firenena anankiray io fa diso be fa tsy nampiena mihitsy tsisy dikany mihitsy zany io lalàna io nefa ny olona de ny olona vosirina ny olona tsy miteraka tsony mandrapahafaty ny olona simbana zay le izy de fa ro manaraka an'izay de resaka kolokolo a Madagasikara ny olona tsaraina ve ao Madagasikara de mietretinareo fa voatsara ara-dalàna ny rarina ve sy ny marina ve no ampiasaina ao Madagasikara ka rehefa atao io zavatra io de zay tsy manam-bola zay tsy mahafantatr'olona ihany tsy maintsy hotratra amin'io zavatra io fa misy ny ministre misy ny député sy rehetrarehetra na ny havany na zay kaikaiky ny rajoelona tsisy higadra ary tsisy hotratra amin'io zavatra io zay ny olana voalohany amin'izy de nasehoko maly tamin'ny télé omaly fa nay lantra kotomanga zay manindrikitika hoe tokony fahaizana tena miatra ny lalàna tany-tandalàna Madagasikara tany-tandalàna inona tany-tandalàna taininona nefa izy i député lantra kotomanga tratra nina moa zany zandary miaraka amin'ny vola amin'ny baoritra ao anaty fiara tsisy toy le fiara hatram'izao avy mivory tany amin'ny ina moa zany tany amin'ny mapara de nahazo vola amin'ny baoritra de sakanany izy moa ny miaramila ny zandara de tratra le vola baoritra be deabe ao anatiny tao vola feno amin'ny labaoritra de tsisy toyny le izy milaza fa tokony tany-tandalàna izy milaza fa tokony ampiarina mafy ny sazy fa tsisy olona ambony lalàna nefa izy anatiny fa no maraka an'izany tratra ny olona koa ny fiara sprinter any ramatoa lantra kotomanga nitondra palissandre feno palissandre anatin'le izy de rehefa natao fa nadedina de veran-javona koa satria député mapara satria akaiky ny rajoelona satria akamin'ny rajoelona de tsy voasazy izy ary tsy sankety mikasika an'iny akoatr'izay le juriste anankiray niaraka tamin'ny lantra kotomanga omaly le juriste de directeur de communication tao amin'ny iza moa tao amin'ny ministère ny lalatina tao le raha namana lafiny juridique angamba tsy haiko ino nataony tao fa io ranga io hitanareo tamin'ny télé omaly io de nandona zanak'olona tamin'ny fiara de nitsoka nandona zanak'olona tamin'ny fiara de nitsoka de ny sazy mety nahazo anazy ny sorona tsy ma directeur de communication anazy fotsiny de io izy de mbola juriste izy am'izao fotoana zao olona tsy anara-dalàna olona tokony voasazy tokony gadra izy ny ray no manome lesona mikasika ny resaka lalàna omaly hitanareo iny de izay indrindrany any mahatonga na hoe tsy d'accord amin'ny fampianan'io lalàna io satria tsy maintsy madinika ihany ny aran'io Madagasikara tany inao zany tany tsy tandalàna ary Madagasikara fanjakan'ny baroa ve zany de ho ampiarana amin'iza le izy ny olona mantsy mieritreritra fa hoe koto miaro le olona le mpanonana tsy miaro le mpanonana fa rehefa ampiarana le lalàna de ampiarana ara-dalàna tokony amboarina aloha système ina moa zany judiciaire Madagasikara tokony amboarina hoe misy ny mangarahara misy ny lalàna tsisy ny kolokolo raha am'izay fotoana zay de ampiaro am'izay ary lalàna am'izay zay manao faoty fa re zareo miteny zareo nandany lalàna irakotomanga lanto izy ara misy kanakiroa tratra tsisy toy le juriste milaza hoe constitutionnel zao tainalika izy ara tsy nigadrakory nefa nisatra nataony ary mbola manome lesona am'resaka lalàna izy zay na ny olana am'le izy de
inona moa zany namaranako azy angamba satria somary lavalava de zay ny antony tegnanako an'izy hoe atao to fatany tsisy étude tsisy ninina fantatra fa ny famosirana zay natao tany amin'ny firenena sasany de tsisy vokana zavatra zany vao mainka ary nampitombo ninona moa zany ny fanolanana. De ny tena marina amin'ny olona mpanorana mandratsako tena biby mihitsy io tsy resaka pulsion sexuelle, tsy resaka fantasme io fa resaka problème psychique, pathologie des relations humaines mahatonga an'io. Zany hoe na zany le olona tamin'ny fiainana abusé le olona, na le olona nisy nampijaly anazy tamin'ny mbola kely, nisy le olona zany efa sima ara-tsaina de resaka égocentrisme, égocentrique le olona sady manque d'empathie amin'ny resaka terme psychologique sy psychique. Zay mahatonga anazy manohy satria ny fanolanana na zaza na fanolanana de midika fa domination, tiany dominana le olona, tiany izy ambony kokoa le olona, zay le hoe égocentrisme le terme ambony kokoa le olona. Tiany le olona zany potehana hoe tsy matohitra azy le olona, de zay ny zavatra teny aseho amin'izy égocentrisme. De en plus n'izany koa manque d'empathie, empathie zany de anao tsy mipetraka amin'ny toeran'le olona mijara le olona io, zay ne mahatonga le olona mamono olona satria tsy fantany hoe marahy zany ny vonoana zany na ratsy zany mamono olona zany, tsy fantany zany satria za aty io aty amin'ny atodo io fa natapahanao ara ny vopilosy nitapahanao daholo azy rehetrarehetra io tsy asakana anazy tsy anolana mihitsy satria tsy sexuel. Io zany mitratra tapahana io amizay tsy manao tsony, tsy manao amin'ny any, tsy manao diso be zany, débile be zany. Fa raha mananao étude le olona manao ny lalàna io de fantany fa de ho fantany zavatra teniko zay hoe psychologique io psychiatrique io zavatra io. Olona misy fahasimbana ara-tsaina no manao an'io ary tsy mifantatrareo zany hoe animba zaza 9 taona na anao pédophilie de tsy fantatra ve hoe milamina ara-tsaina ve le olona fa iretinareo hoe io tena tsy manjary de aleo vonoina be de be ny gasy mitena na to de vonoko faty mihitsy nefa olona adala le olona, adala tsy milamina ara-tsaina le olona de tsy fantatrareo ve ho hitanao normal ve hoe akizy 2 taona na akizy 3 taona no olana hitanao normal ve de anao ve tokony tezitra amin'olona adala le olona. Zany akory tsy midika hoe rehefa adala le olona tsy sazina le olona fa sazina mitovy nina moa zany proportionnel am'le zavatra nataony satria ny manolana tsy namon'olona fa misy olona namon'olona nefa le olona namon'olona raha mbola kely kokoa ny saziny mihoatra amin'ny olona nanolana amin'ity lalàna débile navoaka ny fanjakana malagasy ty. Zay indray aloha zany sira.